FM manolotra manao mandro ty tontolo hafa tantara nosoratan'ny feobiny tontolo hafa ireto avy no anome aina ny tantara iaina tantely elina sindra rotsy fitiavana nalizao faindrena raha erobiny tontolo hafa nandray veo sy nandrindra lafiny teknika fanamby nanatontosa angolatra tontolo hafa iaro a efa hoeri-taona angesainy nalasandry ahy e dia mbola tsy manaiky foana ve ny sainao hoe efa fotoana madiana pejy vaovao re izao a tsy rery ny eny fotoana fitadiavana ny marina izao marina inona moa mbola tadiavinao e efa maty izy efa tsy namantsika tsony dia aiza ary mifatiny e maty izy dia aiza mifatiny ka reny efa nilazain'ny vaovao reny re marina lentika ny sambony zareo a dia maty tao daholo izy rehetra zany e iaro a efa maty ho ary a mitisy fitizanakareo zao ny tokony jerenao dia ny tenanao koa dia maninona nefa tsy tao amin'io ranomasina io mipotika le sambo nandehanandro zareo e maninona tsy nahitanana dia hoe fatin'olona ray iza tao anatin'le ranomasina ka mety hoe any amin'ny farany lalina be anyko iaro a mingavy anao ahy e ny fiainanareo telo mianaka ho ajerena dia hoandry a efa maty ho aza andry a zany ny fiainanao amin'izay jerena neny tsy mety mihitsy ny saiko e nefa dia tsy maintsy manaiky ianao mahereza iaro a zany tena tiako anyary neny e tena tiako izy dia izao kosa ve mba rary mivezao aminao e mba mety eno a fantatronge zany e saingina tianao azy izy a efa tontolo samihafa misy anareo mahereza anaka efa izao ny lahatra tsiry neny a tsy tena tsy manaiky an'izao a dia anao inona nefa ianao e mingavy anao ary iaro mba tsy hanono foana any a tsy maintsy fantatro ry neny misy teram-badika ty fiainany ty a iaro a iaro fa hoaiza ianao iny e tena lasa izy andriamanitro ampio iaro fa mafy loatra zao mahazo anazy zao dia izao ve tsisa ny afaranao ry iaro e any anaty bara toka ve ny hitanao fa vahaolana maninona ianao dia tena tia tena loatra ohatran'izao e tsy ianao rery nge marary e samy malahelo anazy daholo tsika indrindra fa izy menada ianao mba hianteherana indray ty mampitombo ny ziogana lahelony mba misaina ve ianao e zao nga nitazaiko anao zao valio a e tsy hitako an'izy ataorany eny tena tsy mety mihitsy aho hoe tsy mino aho e tsy mino hoe tsy hita mihitsy izy akeo fa malahelo ry za mangina teo ianao e tsy misy maty miverina eto tany zany zay lasa tsy miverina tsony e somaty zany ary velako izy tsy maty zany vadiko tsy maty zany o izy mampalahelo aty iaro ke le lamba tena anisan'ny mafana fo tokoa ianao olona mahery sy matanjasaina nefa dia zao ny afaranao ndrisy mantsy ry fahafatesana miangatra loatra ianao alainao ireo maminay rehetra tsy mba nidraminao fa nalainao anao mandrakizay mafy loatra raha fahafatesana mahery loatra mizany mila tsy ho zaka aloha pahiresiko ny zanako e
Ampiko izy mba hanikeny zava-misy. Ampiko izy anaty kapetsy vaovao. Iana, azadino fa mbola eto neny a. Mbola vonana anampy anao, mbola vonana n'olo-tsainanao. Zany mbola tianao ary tena tianao a. Marina fa marary izany laozan'olo tiany izany. Mila mitraka ianao e. Mitraka zanako fa lehilahy, mijoroa iray mpianakaviana matanjatsaina. Zany iaro a. Mijoroa ianao fitaratra ireo zanakao ireo, dia mijoroa koa mba ho reharehako. Resaka neny. Raha tsy teo tsony angapy ianao dia saiko tsy mosiny eo farako. Misotra neny. Fa esaka madika petsy. Mba dia hoe mety ho sarotra izany. Eny anaka, eto foana manampy anao e. Ary inona hono mahafalifaly an'izany zanako izany vao marainy. Mba miezaka amintsika rery ny eny a. Aiza koa ve dia olona malokendrika foana e. Tena marina lesy izany a. Andeha asa izany ianao io? Mianatra moa izy menadandro any e? Ie, mianatra maraina ry zareo fa tsy miverina kosa ny tapany hariva e. Fa ahoana? Hitondra azy menada ivoaka andendenga ianao androany? Ie, mba akarivotra kely aloha ry neny a. Mety izany ry aro a. Dia tsy hiasa ve izany ianao io androany? Vao andeha ho any ampiasana ka congé tapa-bolana mihitsy za io zaoko. Tapa-bolana be izao tsy hiasa? Fa hoaiza ianao? Andeha aloha zay e. Zay fa raha riva resahako anao. Eny ary, mitandrema tsara. Tandrema sao dia manono foana any. Ihany ry neny a. Tsy zazakely intsony any ary neny e. Zay fa lasa vetivety ahy e. Orzia, Eny tompoko. tena zava-doza be anie izany zavatra lazain'ise izany e. Tena sarotra marina e. Maître, maninona e? tsy maninona re a. Efa vonona. Eny fa na dia hoe hamozako naiko mihitsy azy. Dia ahoana hono indray nise amin'izany ka? Tena manahy ihany marina e. Tena tontolo hafa tsy mitovy any ato amintsika mihitsy anie izany e. Sarotra ny lalana makandro se a. Ary tsoroko fa vitsy ny olona natody ny diana nakany a. Betsaka ny sedra mety handray anseny an-dalana. Ary etsaikilan'izany tsy afaka mijanona ela any se. Efa hoe tsy maninona ho fa mety foana. Maître, tena miangavy anao a. Mba hampio moa zay a. Tena malahelo anazy angeo a zay a. Iza moa malala fa ny fahitako azy ihany no hampiononako ny tenako. Na hoe hanovany fiainako mihitsy. Zany tsy miteny hoe tsy hanampy an'se e. Fa za kosa miteny hoe sarotra ho any lalana makany. Ny ainse mihitsy mety anaraka anie e. Tsy maninona ho azy zany. Vonona. Eny ary. 7 andro ihany ny fotoana afaka hijanona an'se any e. Tapitra io 7 andro a dia tsy maintsy miverina tia se, na tianse zany na tsy tianse. Ary raha hoe mieritreritra ny tsy hiverina tia tsony a dia ahoana zany? Dia nense be indrindrako. Fa ahoana? Ka very ny fanahinse e. Mirenireny toy ireny fanahy ratsy reny. Tsy afaka makany an-danitra tsony ary tsy afaka miverina amin'ny vatan'se ihany koa. Zany ve? Eno a. Fa tsy maintsy 7 andro ve zany? Eno a. Saingy tsy mitovy ny 7 andro eto an-tany ny 7 andro any a. Dia ahoana zany ny afantarako hoe 7 andro zay? Aleo angamba ara-pitsika miresaka momba an'izany e. Efa miraika ambin'ny 10 ora sasany koa matsy zao. Ary angamose io tsy hoe hitondra azy menada andende ndraika. Eny e,
hitondra azy a saingy ok izay napetraka ho tanterahana ny olona marina ny olona manatanteraka ny teniny reo matetika ny tafavoaka amin'ny dia io ary raha tsy manana ny toetra io si dia tena manahy ihany eny ary aleo zany rapetso miresaka fa misaotra betsaka mety raha mangatadalana angamba fa dia mandra-peona ianao eny ary mandra-peona ry se ay efa tonga azy zanako bebe efa tonga izay bebe nanao hoana ny tany nafinaritra oe nafinaritra be mihitsy izay eny eto ny dadana andehandery ansokako teny fidana ny dadanareo inonareo fidana zavatra be mihitsy izay bebe reto ve wow tsara kely kosa tiako be mihitsiny dia taizinareo nitsangatsangana tany alavitra be izay dia ditany bebe be olona be mihitsy ny tany zany dia lomano zany nareo so dia mahay milomano zany zanako bebe mahafinaritra mihitsy nge reto zavikeliko reto ryaro iya mahafinaritra mihitsy moa izy ireo ka fitisy mity io ahoana dada andiana aloha nareo a makany ambony fa dada mbola iresaka amin'ny bebe zany eny dada fa resaka iny zany dia androasanao ny ankizy toy izany sady maninona raha misakafo aloha vo miresaka indray ary tsy aresa lahatra anao mihitsy moa dia aleoko manaika maro ny zaniko ndana aloha ianao mandro efa misy rano mafanana fanaiko anao mitisy fitia ahoana tompoko ao hoe jereny bebe reky kilalao anareo reto tsara be bebe ie manja kely mitovy amindry mihitsy aky ty sary bakolitiry mity save bebe ie tena mitovy amin'ny tomobile ny dadanareo koa sy ty fiarakodia kely ny fitity tsara be ny kilalao anareo ianao ve te ho faty tontolo tsy fantatra ny andehanana neny miangavy anao aza rahanao alahelo mihitsy ny diako any fa maninona nefa raha mijanony raha sanatrika maninona any ianao dia inona ny ataoko fito andro fotsiny any any mijanona any latsak'izay aza raha hoe hitako mialory miotsodrano ary neny dia inona tsy mosa aminao na hitsodranao na tsy dia tsy hanova hevitra anao mihitsy zany inona loatra ny antony ry aro iny vehivavy iny ve no iny ny aton'izao no iny dia sahanao ny anao sorona ny tenanao eny iza moa miteny aminao fa ho faty ahy tiako loatra ry ary ny eny mila mahita azy farany mila mahita azy aho mba hanekeko hoe efa tontolo roa samy hafa ny misy anay dia ahoana zany izy menada izy mba efa faly ery fa niova ianao dia inona zany no lazaiko anazy rehefa lasa ianao tsy maninona fa aleo zany miresaka amintsareo ry neny neny tena tiako ianao ary aho koa nefa tena tiako iny malaika ane zahy mirarosoanao ary zanako ho tsara mandroso dia ho tsara miverina ane ianao Andriamanitra manakare-pahasoavana iaro anao hivavaka ao anao mandrakariva ary aro misaotra betsaka ary neny vonina zany tsy eny tompoko ary sory ary ny tahotra ny ahita azy no atao very hoentinao miady amin'izay rehetrarehetra mety hoe sedra tojo anao eny an-dalana misaotra betsaka maître rehefa vonina ry se dia andao atomboka amin'izay
Eny tompoko. Ary mahafinaritra be kosa tia. Mahate ho tia daholo sy jereny maso rehetra. Toerana hafa kely. Marina raha mba takatra ny saiko akory tamin'izany fotoana izany. Trano miendrika akorandrika daholo. Toa hafahafa nefa tsara ka. Ary evy aty be olona be. Sady be trano be ihany koa kay. Dia ahoana moa izany ny fomba ahitako andria amin'izao? Ary mitsingevana daholo koa kay ny olona aty. Tsy misy mandeha tany daholo na ray azy. Eny e, nasako aza nge mitsingevana e. Ohatran'ny reny hoe any anaty rano reny. Any anaty rano nefa tsy misy rano. Hafahafa koa zany e. Kay! Azafady madama. Fa inona ianao no mijery? Atao ina fotsiny izany reo maso be anankiroa reo. Matsiravina. Mba mijereva lalana rangaty a. Tena azafady rea. Variana be loatra dia tsy hitako ianao. Ok. Madama, vetivety kely ange. Fa mbola inona ihany ianao e? Zany hoa fa aiza ho aiza eto kay miborao-boko tany e? Aha, fa inona koa izany borao-boko tany? Raha azoko tsara izany dia tsy misy borao-boko tany aty. Fa inona izany ny volazan'ny zareo an'izany ka? Toa hafahafa koa ty olona ty izany ka. Toa ohatrany hoe mbola vahiny izany izy. Dia vahiny avy aiza nefa? Angamo ny sambony letika androany. Andraso hoe mody atsafaina. Fa nga vahiny ianao? Aiko aty misy hoe vahiny. Ihany tompoko. Tena vahiny mihitsy a. Izany hoe tena mbola zava-baovao daholo izao rehetra hitako izao. Fa vahiny avy aiza izany ianao raha tsy mahadiso e? Avy any amin'ny tany. Avy any amin'ny tontolon'olombelona. Ambe ianao aty angana. Fa ahoana? Raha azoko tsara izany dia olona mbola velona ianao? Eny tompoko. Fa nga olona efa matiny aty? Ie. Iza izany naniraka anao akaty ka? Tantara lava be izany madama. Fa iaro aloha ny anarako e. Izaho indray ny Deborah. Dia faly mahafantatra anao. Andao aloha any an-trano dia any miresaka tsara e. Raha misy maheno tokoa manko ny resakantsika mety ho zava-doza. Andao re, tario ny lalana. Haiko ve misy an'izany e? Fa afaka mba hazavainao amiko ve aloha ty toerana ty? Tena tsy izany fa tena mystère be amiko loatra mantsy. Izao e. Miananao? Ty toerana ty dia toerana mystère indrindra eo amin'izao tontolo izao. Izany hoe tsy ho takatra ny sain'olombelona mihitsy ny fiainana misy aty. Ary tsy ho vitan'ireo siantifika ny hanazava ny momba n'ity toerana ity raha ny tena marimarina kokoa e. Dia ahoana izany ny atao raha hoe misy olona lasa aty e? Izany hoe olon-tiako ka tiako hiverina eny ambonin'ny tany. Izay rehetra lasa aty tsy misy mivoaka velona izany. Raha mijanona aty amin'ny tontolo hafa ity izahay dia mbola velona ary miaina toy ny olona rehetra ihany koa. Fa kosa raha misy amin'ireo havanay any ambony tany manao ny fombafomba mba hangalana anay dia mifatinay sisa ny tafavoaketra e. Fa maninona? Satria tontolo hafa. Raha tazan'ireo olona mahay resaka ny rano sy ny ranomasina izahay dia hitan'izy ireo tokoa. Saingy tsy azon'izy ireo alaina nefa
Fa inona zany tena antondihan-dramosakely aty toerana tsy natao ho an'ny olombelona ny aty aminay ry aro matimaty foana aty ianao Ka reny efa nilazaiko taminao reny letika tao amin'ny ranomasimbe Atlantika ho any sambo nisy mivadika ray taona lasa izay dia hatramin'izao nefa tsy mety mino mihitsy ny saiko hoe tena maty tokoa izy tia eo anan'ny farany ihany tena marina eny fa na dia hoe mety hamozako ny aiko sy ny fanahiko mihitsy azy zany ray taona eno ny ray taona amin'ny olombelona zany tena efa fotoana lava raha ty aminaiko ahoana moa zany no afantaranao fa misy ity tontolo avy ity dia izy zany anaran'ny vadinao zany Ria Ria ny anarany tany anaty boky zany no nahafantarako fa misy ny tontolo hafa ankoatra ny hoe tontolon'olombelona misy ankizy vavy izay mipetraka eto akaikintsika eto Ria koa ny anarany efa tena ela be mihitsy izy nonona teto fa tsy haiko aloha na izy io na tsy izy resahan'se izay zany ve eno ka maninona moa zany raha tonga dia jereko an'izao dia izao dray raha misekely ahoana ry madame Deborah tsy mitovy ny any amin'ny olombelona ny eo aty tsy toy ny olombelona mponina aty manana ny fomba anay izay ary manana ny lalàna natao arahana ihany koa nge ka za nge tsy anankiroa tany jery azy fotsiny dia hiverina ody ihany aminay zao aloha raha-pitso maraina ianao mijery azy fa raha-pitso maraina ahoana koa fa ngamo efa alina sady izao atre jereo amin'izao efa maizina be ny any ivelany any aty azany ohatrany tsy misy masoandro akory eno fa misy alina sy atoandro dia ty aloha ny sakafo aza mihafahafa mihitsy fa inona koa ty sakafo hariva re io fa iza ny vary ka inona koa zany vary fa inona nefa reo tsy mbola nahita sakafo toy izao mihitsy hatramin'izay ny henako zany kanefa ireo dia tena matsiro andramonge ary tena tsara tokoa izy zany mbola misy anabiako an'ity ve aho zany efa miteny anao mbola betsaka fa hoana aloha reo tokony tsy navelanao nandeha izy matamivero fiainana any io izy efa olon-dehibe matapaka izay maso azy asy izay ihany na manahoana na manahoana tena mahery fo loatra iny zazy iny raha nandrara azy teo dia mety nitady maître hafa izy mahazo matoky ianao rery matamivero salama tsara izy ihany ahoana ny afantaranao azy zany enonga mpaminany eny tsy mpaminany kanefa mino fa salama tsara ho izy ihany maître apio maître apio mody amin'izay re izy malahelo ny zanako mba apio mody izy mitony aloha ianao matamivero ahoana ny toniako amin'izao ny zanako nalefanao any amin'ny tontolo tsy fantatrany ahoana ozy ianao ny ampitony anahy ka efa vitany izany ny azontsika tao dia miandry ny fiverenany mijaly any ny zanako tsy manana afa-tsiny ange iaro mody amin'izay moa mody fa malahelo anao neny iaro kely fa maninona renao manao an'izao hitanao tsara izao fijaliana an'ilao zany hoe olona tena kaiky ny fo zao nitovy amin'izao ny ainanao zao mihitsy koa ny ainany matamivero tsy hoe raha nandeha izy dia hoe tsy hiverina tsony mbola hiverina izy saingy mbola tsy zo fotsiny ela loatra maître sao dia maty any ny zanako aza manary ianao mivavao azy ary atao voy ambony foana moraly iaro kely neny
mody mozana koa. Fa iza nefa ianao e? Malala andahody amin'izay fa malahelo anao izay telo mianaka. Fa telo mianaka iza nefa? Ianao aza tsy fantatro kory ko anaraka anao ahoana e? Ria sahiana kity malala tsy foina le tianao indrindra. Tena mialatsiny ary amin'izay fa tena tsy fantatro izay lazainao sy ianao mety hoe olona mitovy fotsiny angamba. Tsy ria raha olona mitovy tokoa nareo dia fa maninona ny anaranao Ria? Fa maninona? Ka mety nanontaniana olona kosa nge? Ria tsy mandainga aminao izany resa. Ahoana ary ninoko fa fantatro ianao e? Sady ianao aza toa vahiny aty fa tsy tompo-tanàna akovoko. Ianao ihany fa tantarako aminao ny marina rehetra. Marina sady ve ny andro? Ie, nanahoana ny alina? Nafinaritra? Tena ohatra ny tsy nahita toro mihitsy aza ako. Fa nisy inona re? Ialako tsiny aloha e. Ianao koa moa vahiny tonga tapoka dia tsy nisy ny homanina ihany koa za fa dia voatery ny dabotany teo ianao koa. Ka tsy dia le ny dabotany loatra nge? Fa inona? Variana ny eritreritra azy dia adiniko hatramin'ny natory. Asa kosa kiala kely iny andra mba nahita tory. Sa hoe mety nanofy anao izy ngamba dia izay ihany koa natonga anao tsy nahita tory. Ohatra fa inona koa izao ny fandraisana izany? Misy milaza ne hoe raha misy olona anankiray manofy anao anohany dia tsy mahita tory koa izany ianao. Anga? Eny e. Engany e. Engany e tokoa. Iza ary ny olona azoko nofiny e? Dia inona daholo koa le marina saika ny tantarainy dia ho andalam-pitantarana ny marina rehetra mantsy izy no tapaka tampoka le nofoko. Malala noho ny malala koa ny izy. Sasa tsy mahay an'izany fitiavana izany akory. Aza vela irery hono izy telo mianaka. Tena hoe nofo marina, nofo fotsiny ihany. Fa iza koa ary izany vahiny vao maraina izany? Sady tsy manaiky mihitsy fa dia mandondona mafy ery. Aleo jerena aloha ka. Mba aok'izay kory ary fa sao dia lazaina ankizy fa milalao iange. Ka soa dia tsy enoniko. Efa enony re izany izy azy iny efa taminiko. Madame Debora, tonga vao maraina izany fa misy inona? Ampandrosoa eo an-trano aloha izay e. Oay, azafady marina. Ao mandrosoanareo mianaka dia mazaho toerana. Misaotra retsy ka ahoana hoany? Inona ny vaovao nentinareo mianaka vao maraina? Ary izy aloha no izy mbola vaovao be amiko mantsy ny endriniko. Aro ihany aky malala. Mangina aloha izy aky no aro ialako tsiny fa somary bebe sangy izay koa izy io e. Za zany tena tsy be sangy Ria andao aty ody fa tena malahelo andrimafo izay telo mianaka. Fa telo mianaka iza? Ny tiany tenenina aky dia hoe
mba mandalova matetika hoana ny an-trano dia mba miresadresaka kely foana eny tsika telo mianaka e. ay ve Ye. ay alao fa andalo matetika tsy zany kosa ny tiako tenenina e. Iaro a mangina ho ahy ianao, Fa maninona? mangina fotsiny aloha e. Afaka mba mivoaka kely vetivety ve ianao? Misy resaka matiako resahana amin'ny ria manokana izay manko e. Ifosana avy Ii sy fosy izany rehefa mba mivoaka kely aloha azafady a. Eny ary izay zany fa dia miandry anao ivelany ao. mampome kely izy. Enonao aloha zary ria. Mifamisiana madame Debora anga olon-dratsy aro. Nitenena moramora aloha ndry e. Tsy olon-dratsy izany izy fa inona olona mbola velony aro. maninona tsara Zany ho a dia inona no ataony aty zany ka hitady anao no alehany aty nge e. ahoana tsara hoe ry madame Debora fa hitady anahoana fa tsy azoko e. Dia tamin'ny fomba hoana koa izany nahatongavany taty ka Eno iary aloha fa dia ho tantaraiko aminao ny lasanareo rehetra e. Hitako ihany ianao ny farany ria keliko a. Efa fantatro misy ange hoe tsy maty izany ianao e. Sainga tsy fantatro fotsiny dia hoe tontolo hafa toy izao ve no misy ianao. Raha mba tadidinao daholo matsiro malala ny lasantsika rehetra. Tsy nanontany ny anarako akory ianao fa avy hatrany tena mihina sy nanoroka. Raha azoko nataoko maty izany dia nataoko mihitsy saingy miangatra ny fiainana indraindray. Inona loatra ary mba resaka izy mianaka ao e. Zay ve dia tsy vita ihany. Sa ve mifosa tokory zareo sanatria? Ary maninona rehefa raha tondoniko ty varavarana ty? Eto ivelany etoko mangatsika be. Tsy mahatamanaka. Sady mijerijery be daholo koa reto mpandalo rehetrareto. Aleo tondonina mihitsy ka izay lalany ihany dia lalany. efa azoko nofy ihany izay resaka izay alina. Ay izany aro ilay tovolahy azoko nofy. Nefa ianao ve mino fa milaza ny marina izy? Ie, zaho aloha tena mino a. Ahoana moa reto izany no ahafantarany anaranao raha hoe pisoloky izy a. Sady pisoloky inona koa moa no anao sorona ny tenany ankaty amindre? Eny e, marina ihany aloha ny teninao. Zay neky izy dia efa tsy mahazo aina sahady e. Zay aloha fa mandra-peo ndry e. Andeha hijery kely ny tanàna aloha izay mianaka sa hiaraka aminay ve ndry? Tsy maninona ka andraso isy olakanjo vetivety ahy dia ho avy. Ainga ianary miandry kely vetivety ianao ry aro a. Mbola tsy vita ny resaka inge e. Fa inona koa ireny zavatra nataonao ireny ry aro a. Za mba nihevitra hoe mba olona matitra anie ianao ty. Fa za moa izany na ninona. Fino ireny manao malalako be ireny. Ay ve tsy fananiako ange ireny. Tsy fananiana ahoana koa e. Ka malalako ny fiantsoko azy hatramin'izayko. Zany e. Sarotra be tamin'ny lelako ny antso azy tamin'ny anarany mantsy. Sady efa tia resaka be taminy loatra dia adiniko hatramin'izay tokony atao sy tsy tokony atao nge. So ihany aloha ry hafa tovovavy mba tsara fanahy. Faratsy izany dia maninona? Ratsy izany angamba dia hafa baraka teto koa zako. Tena azafady rery madame Debora raha ohatra hoe nasosotra anao no nataoko a. Tena nasosotra anahy mihitsy ny nataonao e. Saingy efa vita moa inoko. Ka moa misy azo atao tsony. Dia ny manaraka ny tandremy tsara.
Ody eo. Ry aho a. Iaro, fa inona ataonao vao maraina ty? Ry a, afaka mba hampandrosoanao ve aloha zahay? Misy resaka mba saika ataoko aminao. Mandrosoa ary mazao toerana. Ka eto zato resaka ao. Voalohanteny aloha dia ialako tsiny re reny firesako tamin'ny maly reny a. Ay ve tsy maninona izany ka fa hoeto ny resaka ao manaraka. Mety hoe efa niresaha Madame Deborah taminao ihany aloha fa tiako hoe mbola mafisina tsara. Le hoe tsika efa nivady ve? Tena tsy fantatro mihitsy ve za? Tena zaho ara vao nahitanaoko. Ka mba tantara mazava tsara amiko ary ny zavatra rehetra aloha e. No tsara ary fa tantaraiko anao e. Oriaro efa fotoana fohy any sisa mifepitoana hahafahanao mijanona ty. Eny e, fa tsy maninona nge zany. Hatray fa adalanga ianao dia ahoana ny fianakavianao ka ahafonao tanteraka. Eto anilan'ity kosa ne ary Madame Deborah e. Eny fa na zany aza mila mody ianao e. Ao rehefa hita eo zany a. Ivoaka vetivety aloha za. Eny koa nefa hoe miaraka nareo e. Zany no mahatonga anao malaina mody io. Iaro aza tia tena loatra re a. Fa tia tena hoana e. Raha tia tena ve dia avita anao sorona ny tenako aty. Enao mantsy tsy mba sainao akory zany mety mahazo ny reninao any. Efa nanome tsodrano any reniko mialohan'ny andehanako taty ry Madame Deborah. Fa tsy afaka ny anozona anao any izy zanany ianao. Oriaro ndana amin'izay ho amody malahelo any ho any reninao e. Maninona koa nefa raha tonga dia tsorona ny mariny e. Marinina ka. Maninona ianao raha tonga dia miteny hoe melata atao trango tato amin'izay fa laninao daholo ny sakafoko rehetra. Andray zany ny fandraisanao an'izany teniko zany. Ao fa andeha ahy e. Misaotra tamin'izay vitanao. Veloma. Andray Iaro a. Maître farovina zany izy vao mody. Raha ny tokony ho izy aloha 3 andro sisa ny fotoana ananany. Ay izy koa moa ny teny tamiko hoe rehefa hita no ny riady ody avy hatrany izy ko. Fa ny mahagaga nefa efa ho efatrandro izy izay ny lasa ny mbola tsy niverina foanako. Inona ny tianao ambara? Mana hoe maninona? Madame Vero mitonilo ianao e. Tsy hanova ninona ane io fitaintainanao io e. Vao mainka azy zany mety hanimba zavatrako. Ka aza tapahana aloha ny teninao e. Inona mety hoe mampanahanao? Mana ihany aho ary Madame Vero hoe so dia sanatrika disy lalany aro e. Fa anga koa misy an'izany? Misy an'izany ka. Ary tena be sampanana be mihitsy aza ny lalana makaniko. Andrikako Zany hoa anga tsy hitanao amin'ireo fanafodinao reo zany e. Fanafody ahoany e. Tsy mpilalao fanafody any ary Madame Vero e. Tontolo ara-panasy tontolo hafa koatra ny eto ambonin'ny tany no ataoko. Eto ihany no afaka hitako. Ny akoatr'izay tsy afaka. Andray maty any ny zanako ry maître. Te ahoana zao e? Tsy maty zany re izy Madame Vero a. Averenao zanako e. Efa tamin'ny re izy fa mendrasa kely. Fa misy inona? Tsy mampaninona andry ve aloha raha ohatra hoe mipetraka atao amin'indry za. Ahoana tsara? Fa misy inona e? Ngany ady ianao sy Madame Deborah? Ndroany aho fa hoe mandany ny haniny fotsiny eo.
Andray kosa Lisy, dia sahany mihitsy ve no nyteny anao an'izany? Nataony akolaka alola izy fa tsy nataony vatana be. Aha, mba ratsy toetra koa iny Debora indra izany ka izy iny anefa mba olona tsara fanahy ihany taloha. Za koa ange mba nieritreritra n'izany ihany. Eny fa aza malahelo amin'izany Lisy malala. Efa eto tsy manina fa afaka mijanona ato an-trano ela sady ny trano koa anie malalaka e. Misaotra betsaka vatiko. Aiko ve ny tsara vela tsy mba manao asa soa e. Ria, soa ihany fa hitako teto ianao. Fa hoana? Any aminao anga iaro. Ka rehefa androanao ve izy moa izy e? Tsy maintsy hoe any amiko. Andray, tsy nandroaka anazy izany ary Ria. Tena marina anie izany. Dia mihevitra ve ianao fa ino an'izany Tsy nabosiko mihitsy ny zavatra nataonao ry Madame Debora. Noveriko fa mba olo marina anie ianao e. Veloma ianao fa tsy manam-potoana olaniana aminao eto e. Ria, en'olo zaho Ria. Mialahy ianao. Tena mahasambatra loatra ry malala ny atao anilanao. Tena hafa mihitsy. Izany ve raha hafako? Eno ny eto anilanao koa ange tena tiako e. Sady mahatamaly ery. Ria, tena tsy haiko tiako loatra ianao. Ianao koa anie tena tiako ry aro e. Misaotra betsaka Lisy malala. Misaotra tonga taty alavitra be taty nitsidika ny misy ahy. Ndreky iny tena isorana nanaiky ny fitiavako. Ka efa nanaiky ny fitiavanao foana anie ahy e. Tadidindry moa tamin'ny mariazintsika. Tantara hoe fa tsy tadidiko. Le tandry le nanditsika roa dia nijery be za tamin'ny variana nijery ny akato indry za dia tsy hitako ilay akanjo indry mitaritarika be dia voafingana ny fara. Koa tsy afa-baraka vetsika anao izany. Dia afandry zareo azako. Izany. Ria, andaontsika hiara-hody. Efa tiany ny tranontsika e. Sady manina koa anefa raha felany izany fiainana taloha izany. Tiantsika ny manorina fiainana vaovao. Tsy fa tsy ahoana indray e. Angamotsy izany ny tadiavinao ka. Akanao hodiny nakanesako aty. Ka efa ty ange ny tranoko ry aro e. Efa ty ny tontoloko. Ka za angery malala tsy afaka mijanona ela be aty e. Ka za koa ange tsy afaka miainana amin'ny tontolo misy anao e. Fantatrao tsara izany. Dia ahoana izany? Iaro mijanona moa e. Milanao anie ahy e. Dia ahoana izany ny izy menabakely ka? Avelao ry zary any orina fiainana vaovao any ny antsika no eritrereto. Sarotra be izany ry ahy. Ny fotoana hijanonako aty koa ny voafetra ihany. Izany ve? Ka ndana ary mandeha e. Inona ny mbola hijanonanao aty? Ndana. Efa fantatrao tsara fa tontolo roa samy hafa misy atsika dia inona ny mbola nandehananao taty ihany ka? Tia hitanao ary Tia hitanao sa tia hampitombo ny ratram-ponao e? Ria, tsy moramora ngino manaiky an'izany hoe maty ianao e. Hoe maty ianao nefa tsy hita faty akory. Tsy ho eto anilako intsony mandrakizay. Malala, aza tsy nitsony amina kiny ezaka efa mba nataoko. Tsy hoe manamaivana le ahy e. Fa mba malahelo koa. Ianao aza mba efa tonga taty dia ho avelako andeha indray ve? Sady ianao koa anie tokony manaiky e. Tokony manaiky ianao fa tsy hampidi-doza ny fiainanao izany aty. Ingavy ianao ahy aro fa mijanona moa e.
ia sarotra be ho azany. Inona nefa mahasarotra an'izany e? Ianao anie tsy mijaly raha mijanona aty e. Sady afaka manorina fiainana vaovao koa tsika. Raha izy menadany olanao afaka soloantsika ny toerany. Sarotra be ho azany amin'ny antso anao. Inona nefa ny mahasarotra an'izany e? Ka ozy mety raha tamiko hoe voafetra ihany ny fotoana azoko hijanonana aty. Madame Deborah koa efa niresaka an'izany ihany. Mety ho very fanahy intsony raha hoe mijanona aty mihoatra ny fotoana tokony hijanonako aty. Ay, mbola Madame Deborah ihany. Tsy misy an'izany ry aro a. Dia ampisaraka antsika fotsiny izy dia mamorona ny jaolainga rehetra izao. Dia raha sanatrika marina izany. Tsy misy an'izany ho a. Eheny ary ao fa hijanona. Mba azay ahay. Misaotra betsaka lesy malala. Ria Fa inona foana ny ianao e? Inona mihitsy ny tena olanao ka? Ria Inona? en'olo zahay e. Tena miangavy anao a. Reseo lahatra ary mba handeha ody e. Tsy ianao anie mamelona azy e. Maninona moa mivadiko no asainao oro asako? Ria mbola velona ny ao a imiaro iny. Tontolo roa samy hafa no misy anareo. Ho fatana izy raha mijanona aty e. Mba fantatrao ve izany e? Dia tsy voamaika aza tsara ve izany e? Fa adala ve ianao e? Ho faty ve izy dia tsara aminao izany? Ka amin'izay izy mba mijanona eto anilako mandrakizay ne. Efa hoe tsy afaka mijanona aty mihoatra ny fehim-potoana nomena azy izy. Ny vatan'izay efa any amin'ny tontolo misy azy ihany dia ho levona lasa vovoka avokoa. Ny fanahany kosa dia ho very mandrakizay. Tsy afaka hoe ho anilan'Andriamanitra intsony ary tsy afaka hiditra ao anatin'ny vatantsony ihany koa. Ria Inona? tena miangavy anao a e. Reseo lahatra izy ody e. Heverinao fa ino an'izay lainga be anao eto ve a? Tsiry Deborah, tsy avelako izy. Andray tena marina izany Ria. Olona dala ve ny fiheveranao anahy? Milaza ny reniny sy ny zanakareo Ria. Dia avelao izy ody. Ok anao mba anaiky fa efa tontolo samy hafa nge ho misy anareo e. Dia wafoky mandrakizay ve nefa izany izy? Tsy manatsafiantsika Ria. Miangavy anao a, avelao izy ody. Eny ary, ao fa reseko lahatra izy ody. Malala? Fa nga ianao marary? Tsy haiko lesy a. Sako aza mba gaga. Ary maninona raha makany amin'ny dokotera? Fa iza le dokotera? Anga tsy misy dokotera aty? Inona le dokotera e? Olona ve izany sa zavatra? Tsy misy dokotera aty izany matoa tsy mahay an'izany ianaoko. Eno a, fa inona aloha le dokotera e? Olona manam-pahaizana manokana atao hitsabo ny marary izany e. Ay ve e? Misy an'izany ve izany any ambonin'ny tany? Mazava ho azy. Fa aty ve izany tsy mba misy an'izany e? Ohatra hoe mpanotra na mpanody may, na ohatra hoe mpitsabo sy renin-jaza na rain-jaza koa. Tena tsy misy an'izany zavatra teneninao izany aty ry aro a. Mahagaga izany. Dia inona izany ny ataonareo rehefa hoe misy olona marary? Misy renirano izay aty a. Aminay mponina aty dia toy ireny hoe toerana masireny ilay izy. Raha toa ka misy olona tsy salama ka misotro ny rano avy amin'ny loharano io a, dia tsy miandry fotoana ela akory dia sitrana ilay olona. Tsara kosa izany a. Ka maninona moa izany raha hoe hangalana rano amin'izany loharano izany ry dia sitrana? Ka ilay toerana misy an'ilay loharano aza anie tsy hitany lahakory e. Sa koa anefa tena reraka be, tsy mahavita makany intsony. Ty ahoana? Inona izany ny atao? Misy olona mandondony izany fa mba jereo kely vetivety hoe. Eny akiry malala. Vetivety fotsiny a.
Inona mpanatsoana ao anavo maraina tery maître? Fa misy inona? Mangalala hoe ianao toerana ary matanvero a. Ka ento amin'izay ary ny resaka ao e. Momba ny ary ny nampaitsoko anao aty vao maraina ary ry matanvero a. Fa maninona ny zanako? Mitonia aloha ianao e. Efa enandro ange izay zanako ny lasa tany. Na ianao nandeha fahaza tsy mahalala izay mahazo azy any akory. Amin'ny fomba ahoana moa no tokony mbola ampitonianao ana amin'izao? Eny e. Kanefa miangaly anao ihany aho hoe mba mitony ihany aloha. Tsy vita mora kosa aloha izao ry maître. Raha maninona ny zanako tsy ataoko vita mora izao. Zany tsy nanao inona azy raha matanvelo e. Ianao no nandefa azy tany e. Ianao ny antony izao rehetrarehetra izao. Oka aloha hazava tsara aminao ry madama. Olon-dehibe mahatapaka tsara ny heviny avy. Safidy no nandehanany tany. Iza moa mahalala na nataonao soronana ny zanako e. Efa diso tafahoatra loatra kosa izany vavanao izany a. Ka averenao ary ny zanako e. Tsy hoe raha tezitra koa ianao dia ianao ny olo-marina. Omeko 420 ora ianao a. Rehefa tsy mody amin'izay ny zanako dia ampiakariko ity raharaha ity. Matanvero a. Matanvero. Miverena aloha ianao e. Matanvero a. Aro a. Fa aiza ary alahy e. Mba modimo letsy a. Inona ny ataonao aty? Mila miresaka tsika ry aro a. Tsy manana fotoana ny amin'izany ary madame Deborah fa misaotra. Fa adala ve ianao ry aro a? Te ho faty ve ianao? Tsy misy hidiranao ny amin'izany e. Ny fiainanao hiainana tsara. Ry aro fa izy izany olona izany e. Tsy misy nizaniza azy ry malala. Vetivety akia. Lasa ianao mandeha andro madame Deborah. Miangavy ianao a. Avy aloha zahay hiaina ny fiainanay. Melahy ianao hidirako e. Miverena ianao ry madama. Madame Deborah, fa misy inona? Tia tena loatra ianao ry a. Tia tena loatra ianao. Mivadiko aza mba atao an'izany a. Ary lasa ianao mivoaka any a. Tia tena koa ianao ry aro a. Tia tena loatra, marina. Tsy mba sainareo akory ve mahazo ny reninao sy ny zanakao any e? Olona efa maty ny tomponao aty. Anao anga. Ary le maître nanampy anao ahoana? Mba azonao sary an-tsaina ve fitaitainany any? Inona nefa nidiranao amin'izany e? Fiainana izany. Hita ho tsy misy tokony hidiranao mihitsy izany. Marina ny ianareo e. Tsy misy hidirako marina. Tadio anefa fefananao ny adito koa. Ianao mihitsy ry a. Ianao no anenina voalohany satria tapitra ny fotoana hijanonanao aty. Zay fa velominareo e. Ndehana koa mandeha any a. Ohatra fa hoaiza ianao e. Hiresaka madame Deborah. Fa ianao fiadaly e. Avy aloha izy andeha any a. Iaro mingavy anao a. Avy alao aloha za mba hiresaka aminy e. Eny ary. Deborah, afaka mba miresaka ve tsika? Tsy manam-potoana iresahana aminao tsony ary ry a. Lasa ianao mandeha any? Tsy tia teny izany a madame Deborah. Maninona ry izy ny tsy niresenao lahatra akory andeha? Maninona ny sakananao andeha izy? Ka tsy foky nitsony ange izy e. Ay, sao dia adininao ary. Tontolo roa samy hafa ny eo a misy anareo e. Izy aza mba tsara vita na natongavany taty. Raha tena tianao marina izy dia ianao mihitsy mila mandresy lahatra azy mba hody e. Ahoana izany izay mianaka? Ilozany indray ve? Fa nga bevoka ianao? Ie, bevoka. Efa 5 volana be izao aneny kiboko e. Andray? Fa 5 volana intsony moa izany natongavany taty e. 7 volana latsaka 5 andro. Madame Deborah, mingavy anao a. Eo hevitra hafa mba ahafahany mitsanina aty mandrakizay.
miangavy re. tena sarotra be izany ry maître nandefa azy taty fa tsy nahavita nijanona indray taona aty maika fa zandry ve Ka miangavy moa hoe ataoko sy azo atao. tsy misy an'izany ry raha tena tianao izy dia avelao izy ody faty anie io raha tazominao aty tsy aloinao mahita azy mandefa mbola vena toy izay hijanona nefa maty Ka izy tenao miezaka iza rehefa niezaka nanao izay natongavany taty dia mba anjaranao indray zany izao manao niezaka vahodina amin'ny tontolo misy azy eny ary ao fa hiezaka. Ary fa misy inona koa mampitabataba be an'izany olona be da be zany andraso vetivety ho jereko Fa misy inona hony andao angana mirehatra hono tramondry angana dia aizy aro mbola efa mijay mifokon'olona hony izy andao angana aloha hijery an'izany teno za daholo feno antony izao. mangina aloha ndry fa ndao angana Ndaoka mizay. Ora efatra sisa dia tapitra ny fotoana hijanona ny aro any. Inona re no ataoko dia ho sanatria ve ka ho fatifaty foana any ny zanak'olona iny dia ho kamboty raisy reny sahady ve izy menatahakely tena tsy kosa dia inona nefa no ataoko ary maninona moa raha alaiko any izy iza moa mahalala na izy mihitsy ny tamana tsy te hody aleo mihitsy rangah izy ho alaiko any sady matamy very koa tsy anaiko mora fotsiny amin'izao raha tsy hitapopoka fotsiny eo ny zananyko tena zao dia zao ihany dia hanomana ny diako makany. Malala efa nanahoana izay ela aza mbola resahana aloha izy ireny mbola tena reraka be Ria Malala ahoana ke marina tsara be tahoana fatako hoe manito azy lozana Ria tsy vitako mihitsy nomena tsy nisy ianao tandahoanao izany Malala misaotraka vatiko Iaro matory re izy ka aza tairina nataoko fa maty anie dia mbola tsy tara loatra Ria aleo izy rehefa mody eny ary aleo fa alefa Salama tompoko ato ve no misy aniaro salama iza moa ianao azafady za tompoko ny maître zany nandefa niarina katy fohifohy anefa sisa ny fotoana afaka hijanonany aty dia izay mihitsy ny tena antondehako zany ve mandroso ary aloha ianao dia mazaho toerana ary ve io matory be io eny tompoko salama tompoko iza moa raha tsy mahadiso Ria marina hitany taty ihany ianao Ria fa maninona izy ny tsy nalefanao nody ay fantatra koa ny anarako vadiny aro ianao ka tantara lava be izany fa inona aloha ny atondehanao aty tonga haka ny aro ody aza manahy ianao fa vonona ny anampy anao izay Debora Ria aza malahelo ndry mbola manana didy izy aza manahy fa tsy irery izany ianao eto any vonona nampy anao amin'izay kely vitako misaotra betsaka madame Debora ary aleo izy ho azana fa mandeha niny fotoana ary zareo iaro maître fa inona ny ataonao aty tonga hakanao izy Iaro hakanao aiza ody any an-tanàna letsy
Izy telo mianaka anie efa tena sasamiandry an'lahy Za tsy ody izay lazaina amin'izy telo mianaka. Fa se ve adaly teo ho very fanahy. Raha izay no iterako eto amin'ny ria mandrakizay tsy maninona mihitsy izany. Any moa malalo hoe ho anilanao foana moa aho. Tsy ry aro tontolo ireo samy hafa no misy atsika. Ndany ianao mody. Antray kosa kie dia zahanao fe miteny an'izany. Nareo mihitsy nanodikodina ny sainy malalako tato hoe. Malala tsy nanodikodina ny saiko izany ry zareo. Malalo raha tena tia anay ianao dia ndana mody. Zia tena tiako anao. Zaho kosa fe mba angatahanao borofi-pitiavana anao hoe. Raha tena tianao dia tiavo tsara izy menata kely. Fotoana izao ry aro fotoana izao any ekenao fa efa ny tontolo roa samy hafa no misy atsika. Miangavy anao andana mody fa sasamiandry izy telo mianaka. Tianao rery fe miavelako atika. Tsy rery izany ka izay mianaka anao aty. Mianaka ahoana? Be voky ry ary iaro ary efa 5 volana be zao ny kibo. Tsy ody izany ary tsy vitako na miala anareo mianaka aty. Ka raha tena tianao dia ndana mody. Ianao an'izany tena tsy tia akory. Izany tianao be fahatany eto fotsiny. Tena tianao iaro tena tianao ary izay indrindra no antony andreseko lahatra anao mba handeha ody. Raha tena tia ianao tena ataonao izay tsy handehanako hoe. Izay ny fe ny fandraisanao azy tsy maninona Iaro andao amin'izay letsy Za tsy handeha za tsy ody an'izany. Iaro Iaro Andray fa andeha ho aiza iny dia ahoana ny atao? Tsy maintsy atao izay ahitana izay ingany. Tena adony roa mantsy isan'ny fotoana ananantsika. Raha mihevitra ianao fa tia tena dia diso ianao. Inona ny ataonao aty? Iaro tsy hoe raha tontolo roa samy hafa ny misy atsika dia hoe tsy hifankahita sontsika. Tsy hoe raha mifanalavitra tsika dia hoe hifanadino. Tadidio fa naizanaiza misy dia vadinao foana ary ianao koa vadiko foana. Renjanakao foana ary rainjanako foana koa ianao. Marina fa tsy mifankafotsika. Saingy tsy tokony ho tia tena nefa raha tena mifankatia tokoa tsika dia ny zanantsika mitsinjovintsika voalohany. Iaro mbola mila anao izy menada. Mbola mila dady izy. Efa nomenao namana efa tsy irery tsony malala ndana moa leso mody Tena tiako loatra anao ry marina ny tianao. Tsy tokony ho tia tentsika fa tokony hijery ny zanantsika koa. Manaiky malala fa ody anefa ny adidiko. Misotra iaro mihidy be ara ny tranoko. Efa fantany mihitsy eo avy aty tsika dia lasa nitsoaka izy. Tena natony ny sorona ny mihitsy ny zanako raha sefo sy ataoko vita moramora izao. Jerijero ihany hoe any manodidina sao dia miafinany iny. Angatsy afaka pitsiry ny varavarana io. Aleo simbany ampafiriny ny zanako nalatsana io. Sotra betsaka sefo Telopolo minitra sisa ny fotoana azo nijanonana aty aorin'izay dia anjavona izy ary tsy hita tsony mandrakizay. Efa nanampy antsika tamin'ny fitadiavana azy ny mponiny saingy tsy analehany. Ry akoa anery maitra ka nanjavona niaraka taminy Zany ve? Zany
Ary sao dia mba niaraka nitsoka ary izy roa e. Tena manahy ihany a. Iaro fataise. Tsy manana fotoana ifampitantarana izany intsony tsika ary metra. Fa na izany ary aloha mifona raha nampivezivezy anao. Ialako tsiny koa ny vavako sy ny toetra tsy mendrika nataoko anao ry Madame Deborah. Marina ny teninareo. Tsy tokony ho titehana. Voninanao dia ary metra. Efa tena sasamy andray izay izy telo mianaka kely. Tsara izany se rehefa tonga saina toy izany a. Misaotra betsaka anao ry Madame Deborah. Misaotra anao napetrano azy. Ny asa saina ny momba azy. Misaotra betsaka e. Ianao kosa ry tena vehivavy mendrika tokoa ianao. Misaotra anao nanampy azy isafidiny tsara. Tsy misy isaorana rea. Marina izany, tsy misy isaorana e. Misaotra betsaka Madame Deborah. Nandray ny toerana amin'ny olon-dehibe anao tokoa ianao. Misaotra indrindra fa tsy ho adiniko mandrakizay ny fitanao tamiko e. Tsy misy isaorana lesy ry arokely a. Dia indray tsara dia mahaiza misafidy amin'ny fiainana. Misaotra anao. Ary andao amin'izay ary tsika andeha. Vetivety. Velomy ry tady io fa tiako foana ianao na dia hoe fanalavitra asika dia ao am-poko mandrakizay ianao. Mety hoe tontolo roa samy hafa saingy amiko ato am-poko tontolo iray ihany no misy antsika. Tiako loatra ianao malala. Misaotra iaro dia izao tsara ny zanantsika. Tadidio fa ato am-poko mandrakizay ny tantarantsika. Veloma mandram-piona izany mahalalako izany. Tiako loatra ianao. Ary andao amin'izay andeha fa tena mandeha aniza ny fotoana izany. Andao ary. Malahelo sahady Okak'izay ria. Efa sambatra izy ihany e. Dia ataovy koa izay asambatra anareo. mety mbola izy fotoana iverenany aty ve? Tsy haiko akia. Mety misy chance ahafahako makany ary ve? Ria, sarotra beky izany a. Io zazy io tezaina tsara e. Dia tsy mba hita ny tadany akory ve izany ny zanako? Olona iona foana re izy mianaka indray andro any. Mino an'izany ve ianao? Mino ako. Tena misaotra betsaka maître. Mbola mamerina fialatsiniko aminao indray Tsy misy tsindre rehefa tonga somatsara aty tsika dia izay ny zava-dehibe. Ohatra. Ary fa inona ny ataondreo polisy ireo atokotaninao ary maître? Ny reniny ny nampiatso an'ireo fa misy inona? Io ambany mihitsy anie izy. Fa neny ve adaly Tsy adaly izy rysia. Latokany any ise tena tiany sarobidy amin'ny loatra se. Ary marary azy ny mieritreritra hoe sezay zanany nalokony kibony tsy hita mipopoka. Rary ny asika. Dia mbola mamerina fialatsiny aminao ihany ary maître. Za daholo no nahatonga an'izao. Eny tsy maninona fa horaisiko ny andraikitro. Eny ary se io fa misy mamono tranony. Tonga dia sambory avy trano io raha sefo fa azavely itsoaka. Azafady aloha sefo azafatorana ny tanako neny Iaro kely. Neny Fa maninona izy mifaatoranareo e? Io ngely zanako e. Vao izy fa marary ny tanany. Tsy fantatrao io madame. Fa tsy fantatrareo ahoana koa e. Iaro tsy maninona ve ianao? Tsy maninona rery neny fa inona aloha ny ataon'ireo polisy ireo eto Nitoriako ilay maître satria izy nanafina anao. Neny sitrapoko ngeny nandeha tany izy asa efa mba hoe niangaviana vao nanaiky. Eny e. Fa nanahoana aloha ianao? Salama tsara? Eny rery neny
Ary nareo telo mianaka ve mba salama tsara? Nalahelo anao izay. Efa ty arery neny a. Efa iny zanakao ry matamvero. Maître, tena mialatsiny ry maître. Nety ny fitiavana dia lasa nanono foana e. Tena mifona. Tena manala baraka anao mihitsy Tsisy tsiny re izany matamvero a. Rariny ianao, zanakao izy, ary narary ianao. Tsy misy tsiny re a. Misaotra betsaka maître. Misaotra betsaka maître. Neny a, andao rehefa tara. Vetivety e. Mba ela koa angery neny izany miomany. Mety ve izao poziko izao? Ohatray. Mety re izao a. Ary andao amin'izay fa taraiky ka. Sao dia tsy mety akoriko. Ao tsara. Efa hoe tena mety ho a. Andao rehefa sasa miandry izy ta. Dia koa izany ange mbola tena lavitra. Eno ndraso vetivety. Tsara kely izy Ie, tena mitovy be amin'ny dadany a. Dia iza izany ataondry anarany? Ataoko hoe Iaro ny anarany. Hay, tsara kosa kia. Sady mitovy be mihitsy izy mianaka. Misaotra betsaka Madame Deborah. Tsisy isorana retsy Madame Deborah, ahoana izay? afaka mandefa taratasy ho an'ny Iaro ve Ny hoe taratasy aloha tsy mety. Fa raha handefa hafatra kosa indray dia afaka atao. Izany ve? Ie. Amin'ny fomba ahoana? Misy fombafomba kely atao izay alefantsika any amin'ny maître ny hafatra dia izy no mampita azy any amin'ny Iaro. Ay kosako, misaotra indrindra. Ary omeo nono izy ka. Nono angamba ny mampitomany azy tsy mijanona io. Ao mangina ny zanaky neny, ao fa meny neny nono. Tena nafinaritra kosa aloha iny fialan-tsasatra kely iny Neny aza milaza fa reraka ko. Eny reraka angefa fafinaretany. Tsara izany ry neny. Neny ao mifona tamin'ireny adisoko ireny. Tsy misy tsinonao re izany rehefa todo soma tsara ianao dia izay ny zava-dehibe. Misaotra ry neny. Fa nalaza kely ny saiko dia izao Inona ry neny? Momba n'iny tontolo nyresahanao iny raha amin'ny maha-olombelona dia sarotra ihany ny ino azy. Tena sarotra aloha kanefa tena misy. Allô? Allô? Salama maître. Vao tonga androany mihitsy. Zany ve? Oviany zany? Ay, eny ary sao dia tonga any. Mazotoa vetivety ianao? Fa misy inona ry Iaro Nandefa hafatra ho anay telo mianaka hono ry andeha ho any amin'ny maître vetivety aloha ary neny Eny ary. Salama tsara lesy malala. Inoko fa salama tsara koa nareo telo mianaka kely. Efa teraka lahy kely. Mitovy be aminao izy. Tsy mitady anarana hafa fa ny anarana ihany no ataoko anarana. Iaro efa sambatra be izay mianaka na dia lavitra nareo telo mianaka tena tianay nareo. Maminay ary eto tsy ho adilonay mandrakizay.
Piorona vetivety ilay somary ninao fa mbola eo fitaty mianaka indray atoana. Misaotra kely aho. Velona vetivety malalako. Natolotry ny Malagasy FM ho anao teo. Tontolo hafa. Tantara no soratan'ny Feobiny. Tontolo hafa. ireto avy no nanome aina ny tantara. Iaina tantely, Elina Sandrine, rotsy fitiavana. Nalizao fahelena Rahelina. Tontolo hafa. Nandray feo sy nandrindra lafiny teknika. Fanamby. Nanatontosa. Angola pity. Tontolo hafa.